nitondrana ny fanadihadiana dia araky ny andininy 7,3 voafato anatin'ny fehezan-dalàna famaizana article 354 ny code pénal izay mamaritra ny mombamomba ny fangalana keriny zaza anankiray zaza tsy ampy taona latsaka 20 taona. Ny makasika an'le tantarany tany azy zany hitantsika tany anaty Facebook sy ny tavajotra tserasera-tena fa nisy hoe alerte kidnapping. Dia ty amboalohany aloha feno mangataka fiara-miasa fa manjary manimba ny fanadihadiana le zavatra ohatran'ireny hoe kidnapping dia otrina ny nalaina dia taiza zanakizy io izy tsy voatery hoe zanakiza zanakiza tsy voatery hoe zanaky ny mpanambola ihany misy manao an'iza fa mety hoe misy trangan-javatra hafa ihany koa ao anatin'izay zavatra izay. Ny makasika an'ity zavatra ity dia adina mpivady natokan'le izy misy ray aman-dreny miteraka ankizy vavy anankiray miteraka ny tany efa nisaraka aloha ireo dia avy eo ny rain'le tany niaraka tamina vehivavy anankiray miaraka mifampitondra toy ny mpivady manao ohatry ny fomba na mpivady rehetrarehetra dia misy ny tsy fankazahoana sy ny adiady majinijinika atao amina mpivady dia misy ny ady dia nalain'ilay vehivavy tany am-pianarana ny tsinainy tany am-pianarana ilay zaza dia nentin'ny tsoka tamin'ny latsinainy omaly vao fantatra hoe taiza nitondrany anazy nentin'ny tany an-tany fotsy tany amin'ny fianakaviany tany lavitra tany ilay zanak'olona. Tao anatin'ny fanadihadiana ilay vehivavy dia milaza izy fa nentiny anaovana valifaty ilay lehilahy niaraka taminy ilay izy izay nampijaly azy tamin'izy fony izy mbola niaraka midaroka sy mamono ary mampijaly hono ilay lehilahy ka niafara tamin'ny nahafaka ny zaza tao akibony ka entiny ampijaliana lehilahy hoe ohatrany ao nakoza mivery zanaka izy zany. Zay zany ny antony nanaovany an'le izy. Tsy miteny moa izy hoe inona ny eritreretinao anaovana an'ilay zaza na ahoana na rehefa nantaniny izy dia milaza izy fa netiko amaizana azy fotsiny ozy izy tsy miteny hoe vonoko ty nataoko inona nataoko inona dia tsy miteny inona ankoatran'izay izy tao anatin'ny fanadihadiana. Ny olana tao anatin'ilay izy rehefa nanao fanadihadiana izy ahay nahafantatra le dadan'le ankizy vavy hoe any amin'le sipany ilay zaza dia nandefa SMS izy tany amin'ireny zaza hoe aza mitoritory fa tsika mivavaka fa an'ilay zaza dia juste déclaration sy fampahafantarana fotsiny ataon'le reniny fa ny dadatoan'ilay zaza no nahita fihetsika somary tsy amin'ny tokony izy amin'le trangan-javatra no nametraka fitoriana teny aminay. Dia nifara tamin'ny nahitana amin'ilay zaza maro nalaina tany tany fotsy dia natao fanadihadiana rehetrarehetra dia atolotra amin'ny fampanohavana afaka fotoana vitsy montsy izy rehefa